mazava aminareo mikasiany amin'ny ozonao amin'ity maraina ity ka lay ozona mpitondra fahafatesana no tena horesako aminareo tsiraray avy araky ny fanambarako taminareo hatramin'izay dia tsy hoe anganoangano na hoe arirarira na hoe onoono ny filazana fa misy ny ozona fa tena misy tompoko tena misy anisan'izany lay ozona mpitondra fahafatesana ka ny fantany napetraka zany dia hoe inona no antony matoka milaza aminareo fa misy izany atao hoe ozona mpitondra fahafatesana izany antony voalohany satria mitantara ny fisian'ny ozona mpitondra fahafatesana ny baiboly antony faharoa satria efa nahita olonao tsy olona ray na roa na telo na efatra na dimy amanenina fa tena be dia be mihitsy no hitako hoe nisy ozona mpitondra fahafatesana teo aminy ary zany ozona mpitondra fahafatesana zany no fototra natoka ny fiainany niarana fahafatesana tamin'ny lafin-javatra maro antony fahatelo entiko aminareo ny fanazavana mikasiany amin'ny ozona mpitondra fahafatesana satria maro aminareo no hitako mbola maro aminareo no hitako fa misy an'ity karazana ozona iray ity eo aminy no zany lay natapahana lay nafoanana ny ozona mpitondra fahafatesana mba tsy eo aminao ary mba tsy eo amin'ny taranakao intsony amen na azavaiko aminareo fa ratsy avokoa ny ozona rehetra na inona karazana ratsy avokoa ny asany ratsy avokoa ny zavatra entiny fa nisany tena ratsy ary mafiseho ny ozona mpitondra fahafatesana tena ratsy ty ozona iray ity satria anehoany fahafatesana avokoa ny zavatra rehetra momba n'ilay olona anehoany fahafatesana avokoa zavatra rehetra momba n'ilay olona na ny tenan'ny olona na zavatra ataon'ny olona na ny fiampianan'ilay olona araka ny fanambarako hatramin'izay anefa tsy tongatonga ho azy fotsiny amin'izao ny ozona anisan'izany ny ozona mpitondra fahafatesana fa nisy fototra ny aviany tao nisy fototra natongavany tao ka hainao tsara nge ireto tantarako aminareo reto zay fototra natonga ny ozona mpitondra fahafatesana ny tatao ny tambesatra na ihany keo hoe nahazo ny olona na hoe nahazo ny taranak'ilay olona voalohany amin'izany ny tsy finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ary ny fandavana ny akatony ny tenin'Andriamanitra no anisan'ny fototra anankiray lehibe tena lehibe matoka ny ozona mpitondra fahafatesana mahatratra ny olona ary mahatratra ny taranaka mifandimby averiko indray hoe ny tsy finoany olona an'Andriamanitra sy ny teniny ary ny fandavan'ny olona tsy akato zay lazain'Andriamanitra no anisany fototra natonga ny ozona mpitondra fahafatesana tonga eo amin'ny olona ary natratra ny taranaka nifandimby ndraindray anefa raisiny olona toy ny zavatra maivana toy ny zavatra tsy mampaninina ny tsy finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ary indrindrindrindra hoe ny fandavana zay lazain'Andriamanitra ony sasany tsy mbola resy lahatra aloha aho tsy mbola tena resy lahatra aloha saiko anda an'le tenin'Andriamanitra izy amin'izay teniny zay dia hono fomba fiteny mazatra ho hita eo hoe hoentina mba afaka aloha hoe tika zay teny zay dia anda ny tenin'Andriamanitra le olona amin'izay fotoana zay raha lasa nabavy eo ry fiangonana tonga eto
zao ny teniko aminao, mihevitra ve ianao fa mahafaly an'Andriamanitra ny mahitanao manana fiainana tahaka izany, tsy mino an'Andriamanitra, tsy mino ny teniny, ary mahavita manda ny teny izay angatan'Andriamanitra aminao mba ho fiainanao na hoe mba ho ankatoavinao. Dia aviriko indray le teniko hoe mihevitra ve ianao fa mahafaly an'Andriamanitra no mahitanao manana fiainana tahaka izany. Ny azy ny an'Andriamanitra ry havana dia zao ihany, tsy maintsy mino an'Andriamanitra ny olona ary tsy maintsy mino ny fisiny. Indrindrindrina fa mpino kristianina ianao, efa netiko taminareo teto ke fanazavana mikasina amin'izany e, be dia be mihitsika ny mpino kristianina no tsy mino ny fisin'Andriamanitra e, dia mazava ho azy fa tsy mino zay lazain'Andriamanitra ihany koa izy, ary zay ny mahatonga azy a mandahatsotro zao a ny akatoa zay lazain'Andriamanitra aminy. Efa nambarako taminareo moa zany fa dia tsy ho azavaiko amintsika intsony, fa izao no angatan'Andriamanitra amintsika, indrindra fa isika mpino kristianina tsy maintsy mino an'Andriamanitra sy ny fisinitsika, tsy maintsy mino ny teniny isika, ary tsy maintsy makatoa zay lazainy. Na mifanaraka amin'ny sainao lay izy na tsia, na araka fonao lay teny na tsia, dia zao ihany, tsy maintsy manaiky ny tenin'Andriamanitra ary tsy maintsy makatoa izany isika. Fa ny fiainana mifanohitra amin'izany ry havana dia mahatonga ozina mpitondra fahafatesana. Engany ka amandy anao fanahy masina ka hisokatra ny fahalalanao ny marina, fa marina zany teny ambarako aminareo izany. Ohatra izao ny nahazo any Adamasieva, eno tsara, Andriamanitra tompoko raha nahary antsika zanak'olombelona ka nametraka ny zanak'olombelona tao amin'ny sahedeny. I Adamasieva moa zany ny olombelona no ariany voalohany indrindra ary napetraka tao amin'ny sahedeny, dia tsy nanomana ny olona ho amin'ny fahafatesana izany mihitsy io Andriamanitra io, tsy nanomana ny olona ho amin'izany mihitsy izy, fa tonga nefa lay ozina mpitondra fahafatesana teo amin'ny Adamasieva ary nahazo ny taranaka ny fandimby satria tonga tao amin'ny zanak'oroa reo, tao amin'ny Adamasieva ny tsy finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ary ny fandavana zay nasain'Andriamanitra mba ho tandremany. Zay natonga ny teny hoe misy amin'ny olona ohatrany manamaivana, misy amin'ny olona ohatrany everiny tsy mampaninina, zany atao hoe tsy mino an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra zany, na ihany koa hoe mandatsotro zao tsy akatoa zay lazain'Andriamanitra. Fa tantarain'ny boky Genesis toko 7:4 ary ny toko 7:9 fa rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy nino azy sy ny teniny intsony i Adamasieva ary navita nandasy zay nolazain'Andriamanitra taminy, na hoe zay notakian'Andriamanitra taminy, dia nanomboka teo dia tonga le ozina mpitondra fahafatesana. Fahafatesana teo amin'ny tenany i Adamasieva, ary fahafatesana tamin'ny lafin-javatra be dia be mihitsy. Noho zany amin'ity androandroany maraina ity dia tandremo tompoko mba tsy ho isan'ny olona tahaka izany ianao zay manompo an'Andriamanitra eto. Tandremo mba tsy ho sasa foana ianao ny anda zay takin'Andriamanitra aminao. Androany matsy ho tapana io ozina mpitondra fahafatesana io, ho foanana io ozina mpitondra fahafatesana io. Mintsika fa eto Jesosy ary anamarina ny hetsika zay ho ataoko izy amin'ity androany maraina ity. Amenna. Dia hoy aho hoe ibebao ny tsy nety rehetra hatramin'izay, raha karazan'le olona mitovy toetra, mitovy te-panahy tamin'ny Adamasieva ianao, misy foroona saina ao anatinao mikasy any amin'io Andriamanitra io sy ny teniny.
ary dia navita mihitsy anao nanda tsy anaika ny tenin'Andriamanitra tsakatoa zay lazainy satria ho ianao hoe tsy mbola resy lahatra ny saiko, tsy mbola resy lahatra ny foko. Hoiteo aloha mibeba amin'izany ianao raha tianao ny voavela heloka, ary indrindrindrindra raha tianao ny ho afaka amin'ny ozona mpitondra fahafatesana zay ho ataoko anareo ny fanafahana androany. Amen. Fototra matoka ny ozona mpitondra fahafatesana ihany koa. Faharoa amin'izany ny fanompoana sampy. Ino tsara nge ny nambaran'ny baiboly tamin'izany ato amin'ny bokyny Jeremia 10:12 fa ovakitsika le teny. Jeremia 10:12 dia toy izao voalaza amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:4. Ary o Jehovah tamin'ny Jeremia, na dia Mosesy sy Samuela aza no mitsangana eto anatrehako dia tsy akasitrika ity firenena ity ny fanahiko. Roay tsy hoe ho anatrehako izy, eny aoka hiala izy. Ary tahina izy manao aminao hoe hiala akaizy zahay dia ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah. Zay ho amin'ny arety mandringana dia ho amin'ny arety mandringana, ary zay ho amin'ny sabatra dia ho amin'ny sabatra, ary zay ho amin'ny mosary dia ho amin'ny mosary, ary zay ho amin'ny fahababona dia ho amin'ny fahababona. Ary maneno zavatra efatra karazana ao amelezana azy ho Jehovah dia ny sabatra amono sy ny amboa miravira, ary ny voromanidina sy bibity hihinana sy andana. 4. Ary manolotra azy ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra amin'ny tany ao noho ny amin'ny Manase zanak'Ezekia mpanjakany Joda dia noho izay nataony tany Jerosalema. Zay zany ny zavatra niainany ny vahoaka Joda tao amin'ny tanàna Jerosalema. Dia zay no karazana ozona nataon'Andriamanitra niatra tamin'izy ireo. Fa ho jerentsika hoe fa inona moa zany no nataon'ny Manase tany Jerosalema, inona no nataon'ny Joda tany Jerosalema. Dia araka ny voalazan'ny Jeremia 7:20 ka hatramin'ny 20 dia nanompo saby be mihitsy ry zareo, na ny ray anjara daholo, na ny olona lehibe, na ny lehilahy, na ny vehivavy, eny hatramin'ny zaza madinika azy, dia na ny ray anjara daholo tamin'ny fanompoana sampy. Andao efa kitsika ny voalazy Jeremia 7:20 satria eo amin'ilay Jeremia 7:12 teo matsy dia hoe noho ny nataon'ny Manase nataon'ny vahoaka Joda tany Jerosalema dia nataoko miatra aminy reto zavatra be dehibe reto, ka na dia Mosesy sy Samuela aza no avy hitsangana eto anatrehako hifono azy ireo dia tsy milaza zany fomba fiteny nataon'Andriamanitra zany dia entina milaza hoe tezitra be tamin'ny Manase tamin'ny vahoaka Joda, ary tezitra be tamin'ireo olona tao mponina tao Jerosalema mihitsy ny tompoandriamanitra tsy toa natezitra azy le fanompoana sampy. Dia ino tsara nkeny voasoratra ny amin'ny endrika fanompo-tsampy nataon'izy ireo. 20 ko aza mivavaka ho an'ity firenena ity ianao Jeremia, ary aza manandratra fitarainana sy fivavahana ho azy na mifonamiko fa tsy haino anao ao. Manambara hoe fahatezerina lehibe zany 20 tsy hitanao fa ny ataon'ireo any an-tanàna Joda sy any an-dalaben'i Jerosalema, ny zaza manangona kitay, ny ray mandretrafo, ary ny vehivavy mametafeta ny koba tao mofo ho an'ny mpanjakavavy lanitra, sy anidina fanatitra hidina ho an'ny andriamanikafy mba ahampahasosotra. 20 moa izao va no ahampahasosoran'ireo ho Jehovah fa tsy ny tenany ihany mba ho fangahiany. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro ny fahatezerako sy ny fahavinirako ahidina amin'ity tany ity
dia amin'ny olona sy ny biby fiompy sy ny azo any an-tsaha ary nyvokotry ny tany dia irehitra izany ka tsy ho vonoina. Nisy fampotsampy be mihitsy zany tao amin'ny tanana ny Jota tao Jerosalema araka voasoratra io fa ny ankizy madinika ny anjara asany dia manangona kitay, manangona tapakazo, ary ny anjarany raim-pianakaviana kosa dia mandrehitra afo, ary ny anjarany vehivavy mametafeta koba atao mofo ho an'ny mpanjaka vaviny lanitra, ary manatitra fanatitra ahidina ho an'ny Andriamanitra afo. Zany hoe na ny ray anjara ho amin'ny fampona samy daholo zany, na ny ray na ny lehibe, ny raim-pianakaviana, na ny renim-pianakaviana, na ny ankizy madinika, ary tena napatezitra an'Andriamanitra be mihitsy le izy. Dia vokatra zany nahazo an'ireo olona tao amin'ny tanana ny Jota tao Jerosalema ny ozona mpitondra fahafatesana. Andoka versika vakina le Jeremia 5:12 teo hoe mba ho azonareo le izy, avy hatrany dia ny 2 no vakitsika. Ary raha tahina izy manao aminao hoe hialakaiza izahay, dia atao avy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah: zay ho amin'ny arety mandringana dia ho amin'ny arety mandringana, zay ho amin'ny sabatra dia ho amin'ny sabatra, ary zay ho amin'ny sary dia ho amin'ny sary, ary zay ho amin'ny fahababoana dia ho amin'ny fahababoana. Resaka fahafatesana daholo zany rehetra izany hoe arety mandringana, sabatra, mosary, fahababoana, dia diny fahatelo indray. Ary maneno zavatra efatra karazana ao amelezana azy Jehovah, dia ny sabatra amono sy ny amboa amiravira. Mbola osina mpitondra fahafatesana daholo ihany koa zany. Ary ny voromanidina sy bibidy hihinana sy andany. Ry havanao, azo antoka zany fa raha misy amintsika toka eto efa niaina tamin'izany fanompona sampy zany, ianao mihitsy ray aman-dreny, ianao raim-pianakaviana, ianao renim-pianakaviana, dia tena nahavatra nitondra ny ankonanao tany amin'ny ladoany, na mpandroana tany amin'ny ladoany, nanantona piskidy, nanantona mpanandro, dia naka fanafody ranon-javatra na vonon-javatra na vovovovon-javatra mba ho ampiasainao, nosotronao na nohaninao, na ihany koa no tetetehana ianao tamin'ny tanana na tamin'ny lela, na teny amin'ny andro, na tany ankibonao, na tany amin'ny lamosinao. Ry havana malalo, tsy nahafaly an'Andriamanitra mihitsy ny nandehananao tamin'izany. Marina fa hoy ianao hoe tamin'ny andro tsy fahalalana, fa na tamin'ny andro tsy fahalalana azy dia tsy nahafaly an'Andriamanitra ny nandehananao tamin'izany. Ary ny fandehananao tamin'izay fampotsampy zay, na manao sy manahoana ny endrika ny sehony, dia zay no anisany natoka ny ozona mpitondra fahafatesana nahazo toerana teo aminao, nahazo plasy teo aminao. Mitena zany mantsy satria efa mba niainako zavatra tahaka izany, efa nandeha tamin'ny famponatsampy tahaka ny olona jentilisa ao, ary amin'ny karazany famponatsampy nataoko dia tsapako tao fiainako mihitsy io karazana ozona mpitondra fahafatesana io, fa tsy ho vita hoe tantaraina aminareo moa na hijorina vavolombelona aminareo ny endrika ny sehony teo amiko, fa tena teo aminay le ozona mpitondra fahafatesana. Fototra ihany koa matoka ny ozona mpitondra fahafatesana fa telo amin'izany, satria nisy nanozona ianao, na hoe nisy nanozona ny ray aman-dreny niteraka anao na ny ray aman-dreny be anao, ka ozona mpitondra fahafatesana no nentiny mpanozona anao, na mpanozona ny ray aman-dreninao na mpanozona ny ray aman-dreny be anao tamin'izany fotoana izany. Ohatra izao, araka ny fanambara tamintsika fa nisy ozona mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko, nisy ozona mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko, dia toy izao ny fisehony tamin'izany fotoana izany: tsy navaninanaka ny olona tao amin'ny tanàna. Tsy mety amin'ny toejaza ny vehivavy,
zay mitoejaja dia afaka azay teraka dia maty ny akamarony vitsy tamin'izay nateraka no lasa lehibe tsy janona tamin'izay fotsiny ihany anefa lay ozina mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko fa tamin'ny asa fivelomana asa fameloma-tena dia niara fahafatesana tahak'izany daholo satria mpamboly zareo dia tsy namokatra mihitsy zara fa misy vokatra mba hoanina ivelomana satria biobry zareo dia tsy navalina mihitsy zara fa mba nisy zavatra kely mba azony ny ainana sy ny velomana ary zay moa voasoratra fa inoko fa tamin'ny lafizavatra be dehibe dia niara fahafatesana ry zareo tao amin'ny tanàna Jeriko tantara faharotoko faharoa 512 moa no mitantara izany nitranga rehefa namanara zany zava-dratsy satria nisy ozona hoy ao tao amin'ny tanàna Jeriko be dehibe ny tanàna nisy be dehibe ny tanàna nisy mponina fa ny tanàna Jeriko no niavaka nisy ozona mpitondra fahafatesana tao fa ankoatr'izany dia nisy tantara toy izao ihany koa tao amin'ny tanàna Jeriko nisy lehilahy anankiray zay lehilahy zay tsy entrepreneur angamba nilazana azy lehilahy manam-pahaizana lehilahy manam-bola lehilahy manan-katao lehilahy mahavita zavatra rehefa mandray andraikitra dia tamin'izany fotoan'izany fa hovakiko aminareo mantsy ilay verset tamin'izany fotoan'izany dia tapa-kevitra ty lehilahy ity zany hoe talohan'ireo mponina tao Jeriko zany no nisy ony tantara dia nanapa-kevitra ty lehilahy ity hoe andeha ho avoziko indray ty tanàna Jeriko zay rava ity andeha ho amboariko tsara tare ty tanàna Jeriko zay tanàna olo ity tena vonina be mihitsy ity lehilahy entrepreneur ity ny anao an'izany zavatra araky ny ao-pony zany satria izy olona mana-tsaina manam-pahaizana manam-bola manan-katao mahavita zavatra karaza le olona mahavita zavatra rehefa anao zavatra dia namboary le tanàna dia vita tsara tare le tanàna mateonina le tanàna matehoti le tanàna fa tsy haiko aloha na fantatry ty lehilahy ity na tsy fantany ny tantara efa nisy tamin'io tanàna Jeriko io tany aloha be tany fa inona zavatra nitranga teo aminy maty tompoko ny zanany-roa lahy maty ny lamatoa maty ny faralahy ka be mihitsy izy tamin'izany hoe fa nisinina fa naninina rehefa vita le tanàna angamba nataoko hoe vita ny fanokanana vita ny fety dia maty ny zanany-roa lahy maty ny lamatoa ary maty ihany koa ny faralahy kaka izy fa nisinina ay le tanàna Jeriko no efa nisy ozina mpitondra fahafatesana tao andoka efa kitsika ny voalaza tao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 12 dia arao tsara ke ny voasoratra dia azonao tsara mihitsy fandeha ny tantara toko fa 12 andeha ny fahaefatra amin'ny 30 tamin'ny andro ny aba no nanorena ny ela Betelita ny Jeriko ela Betelita zany no nahafantaran'olona azy ny ain'ny Abirama lamatony no saziny nanorena ny fanambanina ny ain'ny Sekoba faralany no saziny nanangana ny vavahadiny zany hoe niarany sazy zany ity lehilahy ity dia ny sazina azo azy dia hoe maty Abirama lamatoany satria zay ny sazo nanorenany fanambanina dia maty ihany koa Sekoba faralany zay ny sazo nananganany ny vavahadiny dia zao ny tony le teny araky ny teny Jehova zay nampilazainy any Josoa zanakonona zany hoe le tanàna Jeriko zany tany aloha be tany dia efa nisy ozona tondra fahafatesana tao dia zay ny natokan'io tantara io tranga hoe
maty ny zanandroalahy rehefa vita somatsara le tanàna Jeriko. Dia zay natoka baiboly ny tantara hoe ny tsy fahavalona nanaka tao amin'ireo mponina zay nanaiky hipetraka, nanaiky olona tao amin'ny tanàna Jeriko. Fa ny olona tamin'izany fotoana izany tsy nalala hoe fa misy inona, fa naninona, fa dia hoe fa dia zao raha mahita fotsiny aloha hoe zao zava-misy eto amin'ity tanàna Jeriko ity. Ka ny fotr'ilay ozona mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko dia izy ity, satria nisy nalozona ny tanàna Jeriko tompoko, ary le ozona mpitondra fahafatesana no navoaka ny vava le mpanozona. Andao vakitsinga ato amin'ny Jeremia azafady ato amin'ny Josua, vakitsika ny boky Josua toko fahenina, Josua toko fahenina, vakitsika ny andininy fahenina amby roapolo. Dia avy eo tantarako aminareo ny zava-nisy. Dia nilaza fanjona Josua tamin'izany andro izany ka nanao hoe ho voaozina io ny atrehan'i Jehova zay olona mitsangana manohitra manoro ny ity tanàna Jeriko ity indray. Ny an'ny lamatony no sazony andrena ny fanambaniny, ary ny an'ny faralany no sazony ananganany ny vavahadiny. Toy zao fandeha tantara. Ary rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely dia nitododoa ho any amin'ilay tany todra-drono sy tantely zareo. Dia rehefa nandeha tena mpandehanana zareo dia tonga tao amin'ilay tanàna atao hoe tanàna Jeriko. Dia inona ny tranga? Nakatony olona ny vavahadiny tanàna Jeriko, nakatony tompo-tany hoe tsy mahazo mamakivaky an'ity tanànana ity ny zanak'Israely zay miala tany Egypta ho any amin'izany tany todra-drono sy tantely zany, nakatony zareo vavahady. Dia teo fanina teo ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, fanina tanteraka hoe ahoana no atao ry zalahy, ahoana no atao ry zalahy fa mikatona vavahady ity ihany nefa ny lalatokana ahafahantsika makany any amin'ilay tany todra-drono sy tantely. Dia teo ry zareo nakaina teo nandinidinika ny eritreritra hoe ahoana no atao, ahoana no atao. Dia raha ny marina tsy ny zanak'Israely akory no tena voasakana tsy hamakivaky ny tanàna Jeriko, fa le programan'Andriamanitra mihitsy no ny sakana ny mponina tao amin'ny tanàna Jeriko mba tsy ho tanteraka. Ary zay fanakanana ny zanak'Israely sy fanakanana ny programan'Andriamanitra izay no nahatezitra an'Andriamanitra ka natonga ny ozona nasaina notonony Josua tao amin'ny tanàna Jeriko. Dia zao zava-nisy dinganiko tantara fa mandeha be ny fotoana. Rehefa nirodana mandany Jeriko dia namakivaky ny tanàna ny zanak'Israely, dia noravany zanak'Israely nidorana tamin'ny afo ny tanàna ray manontolo. Resy tanteraka mponina tao zany. Vitsy zay dia nakatoerana avoavo Josua, nakatoerana tendrombohitra anankiray izy. Dia teo izy nitsangana miaraka amin'ilay olon'ny Israely. Dia teo izy no nilaza fanjonana ity teny vakiko aminareo ity. Dia nilaza fanjonana Josua tamin'izany andro zany ka nanao hoe ho voaozina eo natrehan'i Jehova zay olona mitsangana manorina ity tanàna Jeriko ity indray. Ny an'ny lamatony no sazony andrena ny fanambaniny, ary ny an'ny faralany no sazony ananganana ny vavahadiny. Zay zany ny ozona tonony Josua, ozona mpitondra fahafatesana. Lasa tanàna olo ty ny tanàna, ka naizana izy ho Josua manangana ty tanàna ity indray hoe ho avozona olo, ho amboarina olo. Zao ny ozona tononiko eo anatrehan'Andriamanitra, ho voaozona zay manangana ty tanàna ity. Ny an'ny lamatony ho sazony andrenany fanambanina, ary ny an'ny faralany no sazony ananganana ny vavahady. Vitsy zay, andao tsika andeha ho Josua, andao toizina ty ho any amin'ilay tany todra-drono sy tantely. Nanomboka teo zany dia olo ny tanànany Jeriko, tanàna maty. Ny biby ty, ny vorona ty sisa no ny famafao tao amin'ilay tanàna olo. Zay ny zavatra nitranga. Petraka tao zany le ozona. Dia izao 10 taona taty aoriana, ela nge zany 10 taona taty aoriana
lay lehilahy no tantarako teo ela Betelita no anarana nanapa-kevitra hoe tsara toerana ty tanàna ity fa hoavoziko ho amboariko ho averiko amin'ny laonina dia le nitantarako taminareo teo natsanga ny tanàna Jeriko no avozo ny tanàna Jeriko namboariny tsara tarehy ny tanàna Jeriko zay natonga ny teny hoe tsy haiko na fatany tantara na tsy fatany na mpamaky soratra masina izy na tsy mpamaky soratra masina na hoe izy manambola izy manampahaizana izy manatsaina tsy tia lalan'izany izy fa dia hetsika arak'izay ao anatin'ny fony izy hoe ho atsakako tanàna Jeriko ka rehefa natsaka ny tompoko tanàna Jeriko dia zay maty ny zanany Lamatoa Abirama no anarana maty zanany Faralahy Segoba no anarana ary io voasoratra io mihitsy arabaky teny no tanteraka teo aminy dia tateoriana moa ilay nitantarako taminareo hoe lasa nisy fahafatesana tsy fahavanonana anaka ary tsy fahavanonana asa fivelomana tao amin'ny tanàna Jeriko zay zany zava-nisy natoka fotra tao amin'ny tanàna Jeriko hoe nisy nanozona ny tanàna ka ozona miteny fahafatesana no nambara tao amin'ilay tanàna dia eo ihany koa zay tsika mila mandinidinika le nambarako terebolony ny tsy finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ary ny fahasahina andatsotro zao zay lazain'Andriamanitra zay takin'Andriamanitra na mahatonga ozo zany faharoa ny fampotsampy natao na elika manao ahoana na elika manao ahoana hoe ianao raim-pianakaviana ianao raim-pianakaviana hatramin'ny taranakao nataonao ny participer tamin'ny fampotsampy natonga ozony zany ary ozona mpitondra fahafatesana daholo no entin'ireo karazany roa nataonao ireo ary ity fahatelo ity dinino ny fiainanao sao dia nisy olona nanozona anao nanozona ny ray aman-dreninao na hoe nanozona ny ray aman-dreny benao ka ozona mpitondra fahafatesana no nambarany tamin'izany ka rehefa ozona mpitondra fahafatesana no nambarany dia vitatreo zany ny aminao fa misy ozona mpitondra fahafatesana mitatao zany eo aminao eo amin'ilay taranaka misy eo aminao ny endrika isehoany no tsy mitovy fa dia zao ny zava-misy hoe misy fahafatesana eo aminao fa akoatran'ireo vola azo ireo miseho amin'ny endrika toy zao ihany koa ity ozona mpitondra fahafatesana ity miseho amin'ny endrika tahaka zao ihany koa maty tanora ny olona ao amin'ilay taranaka iaran'izany na lehilahy fotsiny na ny vehivavy fotsiny na hoe lasy ny vavy dia iaran'izany hoe maty tanora izany ohatra amin'izany zao efa nisy tato anaty te baiboly ity tantarain'ny baiboly atao amin'ny Samuela voalohany toko faharoa andininy fa raika amin'ny telopolo fa niaran'ny ozona mpitondra fahafatesana ny taranakiely mpisorona ary ny fisehony dia hoe maty tanora ny taranakiely mpisorona ny antony satria nanao ny tsy fanao nanao ny tsy nety nanao fahavetavetana be mihitsy tao amin'ny tranolay fiainana ny taranakely mpisorona zany hoe reo vehivavy ny asa teo ambaravarany tranolay fiainana no vetavetainy reto zanaka mpisoron-dreto na olana na ndriny tsy nafanan'Andriamanitra zany tompoko dia natonga ozona ho an'ny taranakely mpisorona tsika zany tena mila mandinidiny tena tsara mihitsy fa tsy tongatonga ho azy fotsy amin'izao akory ny ozona mpitondra fahafatesana fa nisy fotrany eviny tao fa tsy ary ho tantara amintsika daholo moa ny fotrany eviny fa sombitsombony ihany no ambarako aminareo andao efa vakitsika ny Samuela voalohany toko faharoa hoe andiny faraika amin'ny telopolo ohatra hoy Andriamanitra ino avy ny andro zay anapahako ny sandronao sy ny sandron'ny taranadrainao ka tsy isy lehilahy ho tratranjitra amin'ny taranakao ny lehilahy rehetra amin'izany ny taranakely mpisorona zany dia tsy isy ho tratranjitra ny vavan'Andriamanitra no teny izany andininy fahatelo amin'ny telopolo indray nefa tsy dia ho fongorako avokoa tsy hoe ho anilany atarako izy
mba ahapahana ny masinao sy ampalahelo fonao ary ny taranakao rehetra dia ho faty raha vao eritreriny mazava voasoratra fa endrika anankiray isy olonay osina mpitondra fahafatesana ny maty tanory zay ny zavatra ny tranga itory fa volombelona aminareo ndre mandeha nisy mpino anankiray zay ny ona tamiko mpiandraikitra izy io dia zao no tantarany tamiko tamin'izany hoe pastera misy zavatra tsy mazava mitrango amin'ny fiainako dia inona ho iaho no mahazo anao pastera tamin'ny fahavala amin'ny 30 taona kosa izy narary ary narary sika maty fa dia nitsabona moa dia teo mpiara-nivavaka nivavaka ho dia sitrina ihany tamin'ny fasio amin'ny 30 taona ihany koa dia narary teo bavaona fahafatesana ary efa tsy nanantena ho velona intsony ny ankonako tamin'izany fa so ihany fa teo mpiara-nivavaka nivavaka ho dia velona ihany dia fa kaiky anitsika 50 taona koa ozy izy zao tonga aty aminao zao dia nyresaka teo zay dia zao ny tantarainy tsy zany mantsy pastera fa ny zokoko rehetra dia tsy nisy ny dépassé ny 50 taonany fa teo amin'ny 70 taona latsaka teo dia maty daholo ny zokoko rehetra ozy izy dia ho iaho hoe tsy hedikevitra tsony zany ry madama mazava be zava-misy fa dia misy ozona mpitondra fahafatesa zany eo aminareo eo amin'ilay taranaka ka ny fiseony dia hoe maty tanora ianareo tsy mihoatra 50 taona fa raha marina tokony efa maty anao tamin'ny fahavala amin'ny 30 taona fa no famindrapon'Andriamanitra dia velona ihany raha marina tokony efa maty anao tamin'ny fahasivy amin'ny 30 taona anao fa no famindrapon'Andriamanitra dia velona ihany fa izao raha nabavy satria mbola eo aminao ny ozona mpitondra fahafatesana tsy maty anao tamin'ny fahavala amin'ny 30 taona tsy maty anao tamin'ny fahasivy amin'ny 30 taona fa ianao tsy maintsy matiny satria tsy maintsy mavita ny misiony ny ozona raha mbola eo aminao tsy avelany dépassé an'io 50 taona zany io anao no azavaiko tamin'ilay izy dia aveo moa nataoko nivavaka tapako ny ozona ny foanako ny fisina ozona mpitondra fahafatesana teo aminy dia raina Jesosy fatahorina an'izay dia tsy narary intsony vehivavy io mandriky ny androany asio teka mafy be dia rehefa mahita azy io dia mampatsiaro azy ny tantaran'isy hoe raha ohatra ka tsy tapaka ny ozana taminao raha nabavy efa tsy olona tako zao ntsony ianao efa tsy velona tako zao ntsony mariny samy pastera isoroko an'Andriamanitra fa tsy narary ntsony aho tahorina an'iny zao hitanao matanjaka izao be dia be moa ny endrika isy olonay ozona mpitondra fahafatesana nambarako farany teo hoe mahafaty tanora fa misy indray ny sasany prêt-à-pour rehetra ho aminy dia maty vady daholo tsy maintsy maty vady ny sasany ray zay lehilahy mifankaty aminy dia maty dia mandeha tonga atao broko itao dia olona raha matoy zay tsy haiko pastera zay mahazo aho izy izy fa tsy mahatsangana tokantrano fa zay lehilahy niaraka taminy dia maty daholo fa mpitony zao maty dia efa tsy niaraka tamina lehilahy ntsony io impito maty sipa zany izy zay nga manilazana azy mivantana tsy normaliny zany fa nisy ozona mpitondra fahafatesana zany tao aminy riavanao zava-doza ny fiainana raha ohatra ka mbola avelanao hitoetra aminao ny ozona mpitondra fahafatesana tena zava-doza no zany dia fantaro tsara hoy ao araka teko tery aloha hoe misy an'izany ozony zany tokoa ve eo aminao dia aviaiza le fototra tafiditra tao anatin'ireo karazany telo nambarako teo ve le fototra natonga ny ozona mpitondra fahafatesana teo aminao dia hoy aho hoe manaova vavaka fifonana ianao manaova fibebahana ianao ny amin'ny fototra natonga le ozona mpitondra fahafatesana aza manamary tena mety efa natao mivavaka ho anao hatramin'izay fa mety tsy mbola tapaka le izy mety tsy mbola foana le izy ary io ny fototry ny problema anao manakakehitriny io ny fototry ny problema hatramin'ny fameloma-teny hatramin'ny fitadiavam-bola sy ny sisy hatramin'ny lafin'ny fitiavana hatramin'ny lafin'ny fanambadiany ka dia aoriana fifonana iarahantsika manao rehefa avy eo tapaony ozona vavanao no okanapakazy foana amin'ny anara Jesosy ny ozona marina fa manana ny heriny le ozona manana fahefany be
fa no Jesosy dia afaka ny andresa azy zato isanjato isika. Amen. Hitanao zao le tanàna Jeriko rehefa tonga tao ilisaka ny andray andraikitra tapaka ny osina ka natoka amin'ny baiboly ny tantara hoe ka dia tsara ny rano malaka kehitreny tao amin'ny tanàna Jeriko. Dia takizany koa le nambarako teo le ry madama tantarako taminareo teo na hery vaika be ny osina tao amin'ilay taranaka fa rehefa nitapana dia tapaka ka amin'ny anaran'i Jesosy zay mino zay tapa-kevitra ny anapaka osina mpitondra fahafatesana ho tavavoako mpandresany olo zany, ho tavavoako mpandresany olo zany. Asioteka mafy be. Halleluja. Andao azy ivavaka daoltsika rehetra amin'izao fotoana izao ivavaka dinidininy fotra natokany osina mpitondra fahafatesana teo aminao noho tsy fankatoavanao tenin'Andriamanitra ve satria tsy resy lahatra foana ianao, tsy resy lahatra ny sainao, tsy marisika ny akatoan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fonao. Zay ve ny antony? Sa hoe no fampotsampy, sa hoe nisy nalozina ianao nandray aman-dreninao nandray aman-dreny benao? Andao ivavaka tsika hanao fifonana, hanao fifonana ary eo ka napaka ny osina daholo tsika rehetra orinan'izay tonga dia ivavaka tsika tompoko.